izay ny amin'ny niveau iny fa nandratanteraka ny fivoriam-be ny vondrona mpandraraha vehivavy entreprendre féminin Océan Indien ny EFOI ny farany herinandro lasa teo. Fotoana nahafahana ny resaka zavatra maro mombamomba ny fiainan'ny fikambanana ka isan'ny misongadina tamin'izany fanavaozana ny fitsipika anatiny. Mitondra fanazavana indrindra Ramatoa Railovy Andrianavalona, folo alefitry ny EFOI. Tonga teto daholy ny coordinatrice ny antenne rehetra amin'izao fotoana izao izahay dia manana antenne 12 manerana ny Nosy. Hotononiko eto angambany ireo faritra misy anay mazava ho azy eto Antananarivo raha andeha ho any Atsimotsika dia mandalo ny Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa, Toliary, Sankara dia mivadika kely makeo Farafangana. Avy eo makeo Atsinanana, eo Moramanga, Tamatavy raha ho any Andrefana dia Mahajanga, Miakatra kely dia Nosy be, Diego dia Bongolavo dia hatreto izany zay eo amin'ny 100 eo satria tao anatin'ny membre voaingana ny Bongolavo Tsirony Mandidy. Navoatra teo amin'ny Assemblée Générale extraordinaire ny fanavoazana fanampiana article anankiray ao anatin'ny statut anay, izany hoe afahana mampiditra mpikambana ireo cluster sy coopérative. Inona moa ny anton'izany? Ny anton'izay dia fanamafisana an'ilay tanjon'ny fikambanana EFOI Madagasikara izay hiara-miasa akaiky amin'ireo vehivavy mpamokatra ambanivohitra dia cluster amina resaka filière mazava. Ireo rehefa mamokatra dia tsy maintsy misy ny mpanodina.